Tamin'ny taona 2024 isika no nanomboka nandrafitra ny paikady nasionaly mahakasika ny fampiofanana ara-pamokarana sy ny tontolo ambanivohitra ary naharitra teo amin'ny 10 taona izay teo ny fampiarana izany na ny hoe mise en œuvre tapitra tamin'ny taona 2024 izany ilay fanatanterahana azy ary iroso isika amin'ny fanavaozana azy izay ilaina tokoa amin'ny fiovana ankehitriny sy amin'ny filan'ny tsena amin'izay aorianany fampiofanana izay ka miaraka amin'ny programa rindra izay vatsian'ny vondrona européenne vola isika eto anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana manatanteraka consultation izay fankakevitra amin'ireo mpisehatra rehetra mihitsiny ary efa nanomboka izany tamin'ny herinandro lasa teo fankakevitra nandeha ambaratonga ilay izy tamin'ireo mpisehatra rehetra nanomboka tany amin'ny ministera ireo vondrona mpamokatra ireo partenaire technique financier ary mitohy mandritra ny herinandro ity izany amin'ny atrikasa mandritra ny ray andro tsirairay avy amin'ireo ministera ny androany ny rapitso dia miaraka amin'ny vondrona mpamokatra sy ireo sehatra tsy miankina ny rafakapitso dia miaraka amin'ireo centre de formation agricole et rural rehetra na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana ary ny amin'ny zomama marana azy dia ireo mpiara-mombonantoka amintsika rehetra izany hoe partenaire technique et financier ireo rehetra ireo no aravo ny mpanamahay ka ahafahantsika manatanteraka atrikasa faobe amelabelarana sy anaovana restitution an'izay fakan-kevitra rehetra izay ary andrafetana an'ilay paikady no avaozana izay no dingana voalohany amin'ilay fanatotosana ny fanavaozana an'ilay paikady ny dingana faharoa dia ny fanatanterahana an'ilay plan de mise en œuvre satria ny ataontsika hoe lacune tamin'ilay voalohany dia ny tsy fisiny izay plan de mise en œuvre izay ka ho izahantsika izany amin'ity paikady no avaozana ity nisy izay plan de mise en œuvre izay mifandraika amin'ny fanatanterahana n'ilay paikady mandritra ny 10 taona manaraka indray